Ampitomboana mandrakarivo amintsika rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mantsika ny apelatanana ny salamo faharoa amby enimpolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahafito. Salamo faharoa amby enimpolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito. Ary izay ny hira fahasivy amby dimanjato andiny voalohany fahatelo ary faefatra. Hira fahasivy amby dimanjato andiny voalohany fahatelo ary faefatra. Ok, raha mitsanga amintsika. Irahantsika mamaky ny salamo faharoa amby enimpolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra tokoa no iantombena ny fanaiko, avy amin'ny ny famonjenay. Izy tokoa no vatolampiko sy famonjenay, dia fiarovana avo ahy ka tsy angozozo loatra aho. Mandra-pahoviana no irotanareo hamely olona, sy androdananareo rehetra azy toy ny manda mirona sy ny rova miongozongozona. Misaina hanongana azy hiala amin'ny voninahiny ireny, lainga ny ifaliany, misaotra amin'ny vavany izy fa manozona amin'ny fony. Miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanaiko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena, dia fiarovana avo ahy ka tsy mba angozozo aho. Andriamanitra no iankina ny famonjena ahy sy ny voninahitro, ny vatolampiko mafy sy ny antoko dia ao amin'Andriamanitra. Amen. Fifaliana ho anay indray Andriamanitra ny mijoro eo anatrehanao andray amin'ity hariva ity, mba hanohy izao fianarana ny amin'ny fiainan'ny fianakaviana ny ankohonana kristianina. Misaotra noho ny fitantananao anay namakivaky ny tontolo alin'iny. Mandalo tokoa ny rivodoza rehefa nangataka taminao zay omaly fa ianao ny tompon'ny toetrandro. Isaorana ianao
fa raha ny hevitra ny hanakana ny tsy isin'ny herinandro amin'ny fianakaviana aza ilay ratsy Andriamanitra tompo ianao dia ndreto izay mbola manohy ary mbola hanohy izany hatramin'ny farany fa Andriamanitra miasa ho ianao ka iza moa ny ahasakana tsy misy na ahasakana sotranao indray no ny ampahanay manana anjara amin'ny teninao amin'ny teny ity dia mitarianay amin'ny fananao masina ry tompo tsara ho amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay iarahantsika mamaky tsy mifandimby izany fa miaraka mamaky dia ny Matio 7 ny andininy 4:20 hatramin'ny 9:20. Matio 7 ny andininy 4:20 hatramin'ny 9:20. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo izany. Ko amin'izany nazovo no mandre izany teniko izany ka mankato azy dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranon'orana ary nisy rieka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy dia oharina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Latsaka ny ranon'orana ka nisy rieka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ka loza ny fianjerana. Ary noho ny efa vitan'i Jesosy izany teny izany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra dia Andriamanitra miasa, mijery ary amin'ny zavatra iainana andavanandro ao mihitsy no andraisan'ny sary mba hahafantarantsika tsara hoe tahaka ny ahoana izany atao hoe mankato manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny tsisy nieritreritra an'izao fa eo mbola tsy fantatry isan'izany rivodoza Gezani zany, Gezani moa za Gazani, Gezani tsy mbola nisy nieritreritra an'izany tamin'ny fanomanana amin'itony efa tany amin'ny volana Desambra zany tony no manina dia ilay fisaratsaina hoe ao anatin'ny cyclone io no vaky teny izay apetraky ny tompo eo ambany masontsika. Dia tsy makalavitra oharina amin'ny olona hendry na hoe manan-tsaina izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankato azy dia omeny tsara ilay sary ny andiny 5:20. Latsaka ny ranon'orana nisy rieka be ny fofofofo Gezani namely izany trano izany tsy nianjera izy. Dia mandery amin'ny andiny 7:20 latsaka ny ranon'orana nisy rieka be fofofo ny rivotra namely an'ilay nanorina trano teo ambonin'ny fasika. Zany no lazany hoe olona adala. Ina ny safidinao hoe antalio leo akaikinao dia manorina trano ambony vatolampy hoe safidinao sa ambony fasika hoe dia ahoana aza zaho anjerena fa leo akaikinao eo fa iny
raha tsy manana safidy ianao am'ty androany ity a dia alohan'ny hafarany ity fampianaranao meko ity dia tsy maintsy manapa-kevitra ianao, tsy maintsy, satria tsy resaka cyclone fotsiny ange ty e, tsy resaka cyclone fotsiny ity, fa ny soratra masina, misy olona moa tsy mino an'io tsy rarahako, fa tsy mbola nidilatra ny zavatra lazain'ny tompo, fa rehefa ho avy ozy ny farany nikintana iraraka dia mba mijery fotoana amin'ilay fotoana mba misy kintana iny eny amin'ny lanitra dia mba mivoay eo an-tokotany na eo an-davaranga dia mba mijery hoe ireo rehetrarehetra ireo iraraka, eo ianao mijery hoe non c'est pas possible, fa izy iraraka. Ny masoandro izy izy maizina, any amin'ny texte hafa indray dia hoe mivadika rà, mazana zany, isororo-tany. Ny antsika aza mbola vao mangovotra kely fotsiny dia efa mangovotra be ny olona. Any amin'ny firenena hafa milaza aminao fa tonga dia mbola tsara io lay fahampotehana nateraka gezany io, fa ny amin'ny firenena hafa tratra ny ororo-tany zany tonga dia tanàna ray manontolo, tsisy trano mitsangana na ray aza. Ny amin'izao mbola misy hoe tafo ny lasa, fa ny amin'ny firenena sasany tena tsisy tafo, tsisy rindrina, fa tsy maintsy ho avy zany hoy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ho avy zany fotoana zany ozy zay tsy mino, tsy ahazaka ny nahatongavan'io. Zay mahatonga iteny hoe misafidy ianao hanorona ny fiainanao amin'ny tenin'Andriamanitra ve amin'ny fankatoavana, sa tsy mila manorona ny fiainanao amin'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra, dia nanorona fiainana tambon'ny fasika ny dikan'izay. Tsy fantatra ianareo raha nanao kajy, fa rehefa nataoko ny kajy ny hoe ohatrinona eo moa zany mety vola lany n'Andriamanitra mikarakaranao donga lahy donga vavy ohatran'io mbola voalay zavatra vitsivitsy nresahako maly ihany dia nandanian'Andriamanitra eo amin'ny 510 482 milliards d'ariary, averiko 510 482 milliards d'ariary. Mbola ilay zavatra tanysaiko kely omaly fotsiny, fa mbola mihoatra lavitra noho izany zany. Raha ohatra ka ariary zany resahana, raha dolara dia ataovy dolara indray io, dia avadio ariary indray ilay dolara. Zany no nisahiranan'Andriamanitra, nisahiranany ray aman-dreny. Mbola tsy nampidirina teo zany, tsy niresahantsika ny vola lany dada sy neny tamin'ny fianarana, ny vola lany tamin'ny fitsaboana, ny vola lany tamin'ny jirama, ny vola lany taminao zanaka. Tiako azonao tsara manko ilay izy, adaladalam-bola manko tsika olombelona ity, fa tsy ariary roa ariary telo no lany ny dada sy neny nikarakarana nikarakarananao, ho anao zanaka izay mbola karakarainao an-trano, mba eritrereto zany dia ajao ny ray aman-dreninao. Mazana fa noho ny fitiavana, noho ny fitiavana nahafoizany an'izany. Na izy aza tsy nanao kajy hoe ohatrinona marina moa zay ny laniko tamin'reto zanako reto, tsy manao an'izany.
dia nilazaiko omaly je t'aime hoa dia fotsiny miliarany dada sy neny ianao amin'io mbola ho avoaka anambady koa ohatriny nandray ny ofan'ny espasy sy izay fandaniana rehetrarehetra mbola ao ohatrany ahoana ny akanjo mariazy kiraro mariazy ny akanjo mariazy pataloha mariazy zany mbola idada sy neny koa zany ny sasany a ia moa manao ohatra foana ny amin'ny zavatra ny ainako a dia anjaranao mieritreritra izay mivady rehefa hikarakara mariazinay dia nanapa-kevitra fa zahay a tsy mandray na ariary aza avy amin'ny dada sy neny tamin'ny mariazinay na ariary aza sahirana tsaina amin'izay le ray aman-dreny fa nareo vanana kalma efa vitany ianareo fa aloha amin'izay anay za tsy milaza aminao hoe ninay ny tena mety a fa tiako lazainanao rehefa manapa-kevitra ianao fa olon-dehibe hiditra ao anatin'ny fanambadiana rehefa resy lahatra ianao fa ianao tsy hanao mopera na hanao masera na hanao frera dia n'izao dia fomanina dada sy neny hanampy fa azaorina amina trosa ny fiaina tokantranonao na za kohatra anankiray fotsiny ianao a zany zavatra resako zany a resako amin'ny olona zay omena fiofanana mariazy aza mitrosa fa jaranareo roa mikarataka satria inareo nanapa-kevitra fa hanorina tokantrano eny pastera ngamba teo amin'ny 91 zany nanomboka mitondra fiangonana teto dia tany amin'ny 96 tany le mariazy nataoko airy zareo ty mbola nitrosa fa mandraka zao tsika miresaka zao mbola misy trosa tsy voaloha 1996 2026 tsika zao fa itsaky mifanena amiko ry zareo dia manahira menatra mihitsy zay rehefa mifanena aminao pastera za menatra zany rehefa ny safidy hiditra amin'izay lalan'izay aza menamenatra zany matoa ianao menamenatra dika izay mahatsara hoe tsy netinareo rehefa tsy mety ny atao dia mibeba fa zany noho izy mbola verokany tsy hoe nenay ny tena mety fa mba manao témoignage satria izay nolazain'i Jesosy hoe ho vavolombeloko ianareo a dia fantatrao zany ny tokony ataonao inona moa ny antony nanomezako an'ilay chiffre teo 510 482 milliards na iza mikoty dia tsy maintsy mikonty mazava avy izany resaka zany rehefa mikoty olona ianao tsy maintsy manao compte ianao ohatrinona ny vidiny iny kotikoty iny raha ohatra matsy ianao tsy manao compte akoho zany katikatikatikatikatikaty ny akoho na zany le metikodina le akoho lahy mo tsary metikodina amin'le akoho vavy katikatikatikatikatikaty dia anjaranao koa zany le kotikotina ny mieritreritra hoe za ve akoho miaraka amin'ity rehefa tsy akoho izy dia saka kat amin'ny teny anglisy indray zay meo zany ny maika be mantsy ny sasany ikoty satria inona ny ankatahany mba meo a meo mena inona le ao ambany ao any mahamaika soratra masina nolazy hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ao ambany fa neny zao tontolo zao ny famadika amin'izay efa kopy ianao rehefa olona ny hoe mbola tsy vita mariazy nareo ny mahamaika azy le ao ambany ao a dia fantatrao fa tsy avy any ambony ty fa tsy misaina ny any ambony ty fa
dia anjaranao zany fa raha ohatra ka hitarika hiaraka amin'ny olo ianao dia ho taritin'io tsy hisaina afa-tsy zavatra any ambany mirefarefa daholo ny fomba fiaina rehefa aveo tapidio foana ilay nanomboantsika ny resaka tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny sainao rehetra ny ray aman-dreninao rehefa misy mikotikoty ianao tsy maintsy sarotiny tsy maintsy ray iny dia misy mikoty dia mba tratra ny dada sy neny nampiaraka dia mibedy dia ka nareo koa efa soara ry zanako a mbola hoeo tenisano a dia efa milaza zay efa milaza meloha satria misy olona somary sahirana hoe paster ohatra mahitsihitsy be le resaka ao efa ela ny tsy nanaovana resaka tsy mahitsihitsy fa mbola vokany tsy manjary dia aloha atao mahitsy ny resaka mbola misy mahitsy lavitra noho izany azoko atao fa mba toerana masina ihany ty toerany ty dia aloha mba resaka masina ny atao soratra masina na besaika fa normal le ray aman-dreny raha sarotiny firy miliara tompoko ny laniny taminao dia mba miteny aminay sy tandremo zanako asa fianarana aloha atao ka esarany amin'izao fotoan'izao angefa zao eny e tsy diso ny ianao fa mbola ao atraminy dada sy neny aloha ianao iny ny sasany dia efa dray andro ndroa andro tsy mody atrano ony zany fa mba ho faizina kely ny dada sy neny koa amay ho faizina ho ny dada sy neny marary aloha ny fony mitomany izy fa inona loatra hoe manitra fanatako inareo insanako raha fa miverina mody aveo ianao tsy mahazo miaraka amin'iny ianao anaka miverina indray le izy fa mbola hoeo ianao a io zavatra tsy mety ataonao tsy anajanao ny ray aman-dreninao io hivaly aminao ratsiratsy kokoa efa averiko ty fampianarana efa ela be amin'ny teny an'ity raha misy hoa ota nataon'ny ray aman-dreny anankiray tsy bebahany zany hoe zany tsy mila mibebaka amin'izany zavatra raha misy ota anankiray ataony ka tsy bebahany dia afindrany devoly makao amin'ny zanany iny toetriny ka ratsy lavitra imbalo ratsy lavitra noho ny ataon'ilay ray aman-dreny ny tsy maintsy ataon'io zanany io fa oitra dia rehefa tonga ao indrainy ka tsy mibebaka iny dia fois 8 zany hoe any amin'ny 3e génération fois 64 dia eo ny zaza rehefa aveo le 3e génération jereo tsara damaseva ny hinana n'le voankazo nandrarana nanontany Andriamanitra angany hinananao le voankazo nandrarana le raha le vehivavy nomenao iny mihitsy ny tsy mamely zany hoe raha tsy nomenao an'iny azy ao Andriamanitra zany nomena tsy izy tsy mibebaka Adama tsy mibebaka attention nantaniana Eva madama Eva angany hinananao le ka le mena rana zany raha tsy nasinao io tsy nihinana an'iny koa tsy mibebaka koa le madama miteraka izy roa miteraka ny Kaina miteraka fandroa miteraka ny Abela ny vonoa ny Kaina i Abela praitapo première génération Adama sy Eva deuxième génération avy hatramy dia mifamony faty ny zanany zay le lazaiko hoe fois 8 raha mba mifampitolona teo fotsiny izy roa lahy mba hitany dada sy mama dia sara tenisany ino ty atao ty mba nisaraka teo zany dia mba voasoratra ao amin'ny baiboly hoe ary nifampitifitra tontondro izy roa lahy ary niazakazaka avy any Adama tonga dia
nitivitra tontondry ikaina niditra teo anelanelany Adama any amin'ny tarehan'ny Adama no totona ilay tontondry zany mba tokony hita tao anatin'ilay Genesisy 4 hoe mba narovany ray aman-dreny fa tsisy tonga dia prala vita aza misomonga matony ray aman-dreninao ny sahirana te hanana ny tsara izy fa ianao koa ho tahak'izay rehefa ho avy ny fotoana lehibe ianao te hanana ny tsara koa ianao ny ray aman-dreny aza moa sarotony be tahaka izany maika fa Andriamanitra zany angeny nahatonga an'Andriamanitra hoe toy izao mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana ary ny zanan'ilay tokana nafony ainy amintsika malagasy ny hoe lay tokana ny aina rehefa lasa io tsy miverina dia nafoiny Jesoa ny ainy satria tsy misy harembe eto ambonin'ny tany ka mahavidy ny ainao tsy misy zay ny mazava-dehibe ny fahafatesany Kristy teo amin'ny azo fijaliana no vidiny tamin'ny rany sika asan'ny apôstôly 20 asan'ny apôstôly 20 ndovaka itsika miaraka ny 19 asan'ny apôstôly 20 vaka itsika miaraka ny 19 amin'ny anaran'ny Tompo tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova amin'ny fanahy masina anareo mpitandrina iandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany novidiny tamin'ny rany aho novidiny tamin'ny rany ianao novidiny tamin'ny rany isika rehetra novidiny tamin'ny rany ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao fa maninona no mahavitan'izany ny rany Kristy mahavitan'izany ny rany Kristy satria ny rany Kristy dia raha tsy nisy ota ilay zanak'ondry tsy misy kilema raha mbola nanota ny olona anankiray dia tsy afaka hamonjy anao mihitsy na dia zaina fa ilay masina indrindra eto ambonin'ny tany aza tseha fa matoa lafo za zany tsy manao hoe sarobidy fotsiny isika fa lafo vidy be mihitsy isika dia satria Andriamanitra mihitsy nametraka anao nametraka antsika olombelona amin'ny toerana ambony azonao moa zany toerana ambony toy izao mitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny zanany lahatokana nafoy ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy iza zany tian'Andriamanitra kokoa izaho sy anao sa ny zanany nafoy ny zanany ho aniza ho asy ianao iza mitiny kokoa ianao ho atsangany amin'ny maty Jesoa d'accord fa nafoiny ilay zanany mazana ange zany ilay sarobidy indrindra ilay tokana teo aminy nafoiny noho ny amiko sy ianao ndeha hijery andiny tsoratra masina antsika ilazan'Andriamanitra hoe tahaka ny ahoana moa ianao tahaka ahoana moa izaty amin'Andriamanitra Deutéronomie 2:30 Deutéronomia 2:30 ovakiko
ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Zao lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie toko faharoa amby telopolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Moa Jehova ho valianareo toy izany va, na malivaly azy zany zanak'Israely ry firenena adalaka tsy endry. Tsy Jehova va no rainao, izy no nanavitra anao, tsy izy va no nanao anao sy nanorina anao. Ndo hevitritsika androany fitiavana manorina sy fitiavana manarina. Dia io mihitsy ilay tenin'Andriamanitra, tsy izy va no nanao anao sy nanorina anao. Tsarovo ny andro fahiny, saino ny taona hatr'izay hatr'izay. Amin'ny tanio amin'ny rainao, zay nge mahatonga ny teny hoe mba ao soratra masina dolo reny fa hanambara aminao izy. Antanio amin'ny antom-panahy eo aminao, fa ilaza aminao izy. Fony nomeny ny avo indrindra zara-tany ny jentilisa ka samy natokatokany ny zanak'olombelona, dia notendreny ny faritan'ireo firenena araka ny isan'ny zanak'Israely. Fa anjaran'i Jehova ny olony, Jakoba no natokany holovany. Ndao aritsika miaraka mamaky ny andininy fahafolo amin'ny anaran'ny tompo. Na izy tazo tany anefitra izy, dia tany amin'ny tany foana be mampiero, ka dia nanodidina sy ny ary no tandremany tahaka ny anak'Andriamasony. Israely zay n'Andriamanitra na dia nanao adalana nalohitra n'Andriamanitra, dia nitandreman'Andriamanitra tahaka n'inona? Anak'Andriamaso. Ino zany anak'Andriamaso zany? Tsanga amin'ny tanana izay mahafantatra anak'Andriamaso. Tavambony tsara. Ampidinina, izany tsy mahafantatra, tsangano le tsy mahafantatra ino ny anak'Andriamaso. Aza mbola ampidinina, aza mbola ampidinina. Dia mba mijery kely ianareo atao ambony tsara le tsy mahafantatra, tsisy maharatsy ny tsy mahafantatra. Dia zao zay eo akaikin'ireo olon'ireo na aorinany eo na eo alohany ka mahafantatra iny anak'Andriamaso, atoroy azy aiza amin'ny masony ao le anak'Andriamaso. Ao amin'ny maso ao manko le izy. Atoroy azy mahafantatra ao androany hoe aiza zany anak'Andriamaso zany. Aiza ho aiza ao amin'ny maso izy. Aiza ho amin'ny masony le anak'Andriamaso. Eo amin'ilay afovoan-drindra amin'ny masontsika io. Ao anatin'ny maso ao misy le atao hoe nerf optique. Ny isan'ny nerf optique amin'ny maso anankiray dia 1 million. Ary ny isan'ny anankiray 1 million, 2 million zany fitambaran'ny nerf optique eo amin'ny masonao na mbola kely azy ianao. Dia raha ohatra indray zany ka amidy zany ny nerf optique anankiray ariary ny ray dia ohatrinona indray maso ilany. 1 million d'ariary. Izy anankiroa zany 2 millions d'ariary. Nefa ao anatin'io ao misy le atao hoe anak'Andriamaso. Raha io lavaka kely, lavaka monko izy io io lavaka kely ao amin'ny anak'Andriamasonao io ny voakitika tompoko vita. Dia zay no fieveran'Andriamanitra ny Israely. Jereo indray any amin'ny Zakaria toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ampio kely le namanareo akaikeo raha ohatra ka tsy hitany Zakaria. Zakaria zany any amin'ny testamenta taloha. Efa amaraparana ny testamenta taloha zany. Misy Malakia ao dia ao lolo kely Malakia ao i Zakaria. Tsangano tanana izay mbola tsy nahita. Andrasanay nareo mandrapirava. Tsy maninona. Ampio kely le namantsika mbola tsy mahita. Alao mahitsika. Zao ndao miaraka mamaky indray tsika. Zakaria toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo
vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo fa izao nolazainy Jehova tompony maro hampiseho voninahitra ny rany ahy tany amin'ny firenena zay namabo anareo fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anak'Andriamasony. Andriamanitra tompoko no miteny kasikasio eo ange io zanako hoe ohatra mikasika ny anak'Andriamasinao ianao. Zany hoe sary-piaro amiko, sary-piaro aminao Andriamanitra, satria tena nisahiranany ianao, nisahiranany izaho sy anao. Tena hafa mihitsy ny fiheveran'Andriamanitra antsika. Dia mba hevery tahaka izany koa ny tenanao e. Masina ianao, sarobidy ianao, saropady ianao, lafo vidy ianao, novidiana tamin'ny rano zanak'Andriamanitra. Rehefa tratra ny fahotana isika potika, azadinoina faraka ny soratra masina ny fahotantsika ny mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Dia nanapa-kevitr' hoe tsy jereko intsony ianao any amin'ilay fahotana vitanao hatramin'izay, tsy jeranao amin'izay intsony aho, fa zao hamorona anao ho zavaboary vaovao aho. Isaia 7:7. Isaia 7:7. Any alohan'ny Zakaria indray ilay Isaia. Isaia 7:7. Ndao iarahantsika mamaky ny 2:20. Isaia 7:7 ny 2:20. Makitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo zany. Izao olona noforoniko ho ahy, izao no hanambarany fiderana ahy. Izao olona noforoniko izao. Rehefa nanota isika dia tena adamaseva tonga dia jereo tsara nroan'Andriamanitra ny ala tao amin'ilay zaridaina zay namatrana azy lasa. Fa lasa Andriamanitra nitady anjareo, nanaraka anjareo satria tia loatra atsika olombelon'Andriamanitra. Ka na dia efa nanao tsy manjary azy, ianao efa potika, ianao efa nopotehana, atsanga amin'ny tanany hoe miantona tongavaka eto ambony tany dia nanapotika olona. Misy sa tsisy? Tsisy. Zay efa nataoko izay fanontaniana izay dia tandremo ary sao dia manapotika olona ianao. Aza mandainga. Atsanga amin'ny tanany hoe mahafinaritra mihitsy natongavaka eto ambony tany dia hopotehana. Atsangano indray ny tanana. Safidy zany io. Hoe za kosa aloha dia resy lahatra fa ny antony natongavaka ety hanapotika olona na natongavaka ety dia mba hopotehana. Samy tsisy manangan-tanana. Zany hoe tsy mety na ny manapotika na ny hopotehana. Dia izay indrindra natonga an'Andriamanitra nahary olona vaovao. Izao olona noforoniko. Ilay fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana mamorona. Manorina dia mamorona. Tena nataony olona vaovao mihitsy ny ray isika. Dia izao olona noforoniko ho ahy. Noforonina ho an'Andriamanitra isika. No anambara ny fiderana ahy. Lalana mahafinaritra an'Andriamanitra mihitsy zany izany mahitatsika midera an'Andriamanitra. Misy be dia be ny fomba fiderana an'Andriamanitra, fa ny faratampo ny fiderana an'Andriamanitra dia ny fankatoavana ny teniny. Tsy hoe eo mihirahira eo dia terana teraina. Jeren'Andriamanitra ohatrao
ny anjely maka film dia aseho an'Andriamanitra ahoana eo dia izy Andriamanitra hoe ie tsinjatsinjaka ohatran'io izy fa alika ny alika koa mba manao an'izany rehefa torahana vata ny faratampony fiderana an'Andriamanitra dia ny fankatoavana ny teniny fa rehefa ianao ny makatoa ny tenin'Andriamanitra tena faly ny fon'Andriamanitra. Iresaka kely tsika mikasika an'ilay lazaiko hoe ny zavatra anankitelo izay fitiavana mamitaka na sandoka: andremby, angolana angoty ary danaka. Attirance, affection, admiration. Omaly efa ndresaka attirance tsika. Resaka kely momban'ny affection. Ny affection tena ilaina. Takany ahoana moa ny sehon'ilay angoty na angola. Ny affection, ny sehony ny angoty na angola eo amin'ny fiainatsika dia mbola zaza le raha eo aman-dreny mikarakara n'ilay zanany. Na mbola zaza kely dia io neny io dada mampandro azy. Reny zany ny fomba entina maneho ny atao hoe affection. Mampandro an'ilay zanakao ianao, mampisaka zanakao ianao. Rehefa mbola zazakely izy dia mitrotro babena, mbola tsy mahay mandeha tsara izy na mahay mandeha izy fa mora reraka amin'ny tongotra kely dia atao antsangory. Reny ilay fihetsika misy mifampipetapetaka amin'ny vatany dada sy niny reny, ireny ilay anorenana ny affection. Rehefa mialehibe dia iny dada sy neny mbola mitantana anao. Zay no mazava-dehibe ny hoe rehefa mampiaraka ao aza mbola mifampitatata an'izany. Misy mamaly eo ananinao zany zao hoe ratsinonako. Misy dikany rehefa atao mariage, iny le tovolahy izy mitantana azy, ny mamany. Miditra le tovavy izy mitantana azy, ny dadany. Rehefa vita le mariage ao anatin'ny adiny ray sasany adiny 7 arakaraka ny alavan'ny misy mariage adiny 7 izy am'izay mitantana an'le kelakely mivoaka eo, ilay tovolahy no mitantana azy toy ny manao hoe papa maman vita izay ny karakarana sy ny tantananareo azy, za ndray zao no mandray antanana azy, za ndray zao no amelona azy. Zany fandeha. Zay mahatonga ny hoe aza mbola mifampitatatatana aloha ny ary efa hitako eny an-dalana eny kosa aloha ka fantatra hoe zanaka Ambohipo nefa tsy mbola atao mariazy dia jereko tsara le tanàna. Iny le lazaiko anao ny sasany ke iny raha vao mandeha iny dia tsy kelikely eo dia tsy mifampitatana tsony fa efa lasa amin'izay le tanàna makary dia andy dia miamidina. Dia miamidina ndray rehefa tsy ary tsony fa atiny manao ohatra zao. Ina ary iny ty tanana ty na ny tanana iny ny tanana iny. Iny tanana iny raha ohatra ka midina any dia ohatra ndreny hoe mametra tanana. Fa iza ny tokony nisy fametraha tanana? Aty fa tsy ary. Iza ny nanome fahefananao ametra tanana amin'ny marary, na ny toerana ametrahana azy aza tsy fantatra ao akory. Dia azonao sara-tsaina amin'izay, tsisy affection mihitsy zany. Mbola tsy manana fahefana amin'izany ianao. Ny teny hoe affection
dia manana fakateny any amin'ny teny latina tranainy. Teny latina tranainy. Ny fakateny ao anatiny hoe dia fection. Fection. Ny fection ny dikany toucher, façonner. Toucher, façonner, modifier physiquement. S'attacher. Dia misy teny frantsay atao hoe défection. Matetika any amin'ny miaramila any no misy an'io resaka défection io. Désistement, zay koa midika. Zany hoe olona mitsokan-dara satria ny hevitra anankiray faharoa ny atao hoe fection responsabilité. Andraikitra. Zany koa midika. Manana andraikitra zany ianao mba hizara fiainana. Ny olona manao confection. Inona ny confection? Manjaitra, manambatra, assemblage, zay ny dikan'ny confection. Zava-dehibe nge io e. Andriamanitra no manampahaizana voalohany indrindra momba ny confection any amin'ny Genesis toko fahatelo. Nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy Eva izy. Andriamanitra no nanangana voalohany indrindra ny usine fanaovana akanjo. Dia ianao mpanao confection zany mitadio fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra akaiky ianao. Misy dikany ngezabe zany io, ilay affection. Fa averiko tsara, raha io no anorenana fiaina tokantrano dia tsy ampy. Satria nahoana? Satria ilay olona zay karakarainao, ataonao an'izao, zanakao naterakao zao aza, mitsipaka ny zavatra ataonao. Maika fa hoe olona tsy naterakao tsisy rarahinao azy. Rehefa potika ny fiainantsika olombelona, Andriamanitra ihany manarina ny fiainantsika. Amin'ny Salamo 7:10. Salamo 7:10. Ny andininy 7 sy ny andininy 10. Ndao pitsika amin'ny andininy 1:10 fa mbola mifamatotra an'ilay 10 io. 7:10 ny andininy 7 hatramin'ny 1:10. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Inona no iarovany zatovo ny lalakaleha tsy ho voaloto, ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no mitadiavako anao, aza vela ivily ala mididinao aho. Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao. Zay verenako tsara, inona miarova ny zatovo ny lalakaleha tsy ho voaloto, tsy ho voaloto. De maîtrise quoi tamin'ny nanao ny maîtrise en théologie dia ny retraduction des psaumes. Na dika indray mandeha ny salamo. Satria ny salamo dia poésie. Dia rehefa vakinao anefa le izy ohatra mipozipozina poésie fa tsy mivoaka poésie. Dia navadika koa ho lasa poésie ny salamo. Tsara be zany fa nezahako tsy navoaka.
mba tsy hampivadika ato-do olona tena tsara. Ne zahako tsy navoaka tena tsara le izy dia tsy avoaka. tiako lazaina aminao fotsiny hoe amin'ny fotoana amoahako an'izany tena milaza aminao fa tsisy te hamaky an'io salamo amin'izao io tsony fa tena tonga dia miady rima daholo le salamo navoakako any. Zany nanaovako azy. Zay mahatonga tian'io resaka fantikana soratra masina io iverenako amin'izay manko ty eto ty. Rehefa nandinika amin'io salamo 720 amby zato io ny andininy 7 a dia dika teny any amin'ny teny fototra amin'ny teny hebreo dia hoe inona no iarovany zatovony lalakalehany efa maloto. Tsy ho voaloto manko a dia hoe ay mbola madio be izy ty ka alao arovana dia atahoana ary le efa maloto nefa tsika rehetra efa maloto daholo. Azonao le izy dia ny tena dika teny ary zay no nataoko any hoe efa maloto. Inona ny vahaolana? Ny fitandremana araka amin'ny teninao eo amin'ny 140 atam-poko ny raketako amin'ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ny hery ny tenin'Andriamanitra manova ny fiainanao. Ny hery ny tenin'Andriamanitra manadio aisy anao. Jaona toko 5:10. Jaona toko 5:10. Jesosy no miteny a. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko 5:10. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Magitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra, ny sampoko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Isaky ny manokatra amin'ity baiboly ity zany ianao ka mamaky ny baiboly ianao dia manomboka mandray fanadiovana avy amin'Andriamanitra. Manomboka ho aho mbo mamaky fotsiny a dia fa manomboka. Fa rehefa intsay ianao makato dia tena idiran'Andriamanitra amin'ny antsipriany mihitsy dia arenin'Andriamanitra izay fahampitehanao. Arenin'Andriamanitra ny fahasimbanao mba ho lasa anak'Andriamason'Andriamanitra ianao. C'est formidable. Matoa Jesosy tsy nanao hoe za no tena voatavo. Misy dikany mba samy mandady ihany fa ny anankiray mandady aiza mandady amin'ny tany, fa ny voaloboka mandady miakatra. Zay zany efa sara ngeza be zany a. Fa zay mpamboly voaloboka matoa afaka miresaka anao amin'ity. Zavatra mahagaga anankiray fotsiny ty resako aminareo ty. Zavatra mahagaga amin'ny voaloboka io a, rehefa manomboka mamoaka n'ilay voa kely, le mamontsimpontsina kely iny izy, ka mamay be ny andro na viorana tahaka izao le misy atsika izao, ny ravina eo akaikin'in'ilay voany kely mamontsimpontsina iny a dia mihetsika miodina dia manarona n'ilay voany. Efa mantaona an'izay ny namboly voaloboka ao tokotany ao dia mijery an'io a isan'andro mandalo kely eo dia tsay. Fa tena hitako mihitsy ilay hoe iny misy voana voaloboka manomboka mibotsibotsy ohatran'izao eo amin'ny masoandro. Dia misy fotoana miandriandry eo amin'ny 10 minitra fefakadiny dia misy ravina misy tonga dia mikisaka manao ohatr'izao.
amboariny mba hamoa bebe kokoa tian'Andriamanitra izasy ianao hamoa bebe kokoa ary rehefa hitany ianao fa mamaky ny tenin'Andriamanitra makatoa ny tenin'Andriamanitra dia manomboka arovany ianao zay le izy fa raha ohatra zany ianao ka tsy mamoa tsy hetsika mihitsy le ravina jereo tsara hoa tsy ilay voany no mikisaka nakao amin'ilay ravina fa ilay ravina no nikisaka nanarona n'ilay voany tena ozy a Jesosy hoe misaotra anao a nampahafantarinao zava-mahagaga amin'ity le hoe izaho no tena voaloboka fa tsy voatavo ilay fankatoavanao an'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra manomana fiarovana lehibe ho anao fa raha ohatra ianao ka tsy mankatoa tenin'Andriamanitra dia tsy mihetsika Andriamanitra atao vary zay ataonaoko hitako eo mandeha tamin'ny alina iny le rivodoza dia mitiry Jesosy manomboka any amin'ny ray maraina miangy amin'izay le mifofofofo mafy foa midina ny vavaka eniko tsara mihitsy avy any mafy tsany amin'ny anaran'i Jesosy miakatra any ambony any lasa tonga dia eninao mihitsy za hoe misy asany devolo zany vaikitra amin'izay ny asa mpifoazana amin'ny anaran'i Jesosy miena ny vitesin'io rivodoza io firy izy niditra teo 200 km/h tonga ty izy 90 mandra-paray ny andro ratsy natory vavaka raha tsy milaza hoe ny arerina mpiodina an'iny dia lazaiko zay fa fantatro fa izaho ilay voaloboka izay arovan'Andriamanitra miaino aho Andriamanitra zava-dehibe amiko zany ary anaovako témoignage fa tsy izaho ihany tian'Andriamanitra iaina tahaka izany fa ianao koa anak'Andriamasony aho ianao koa izy ampy izay ny nanam-pitehy amin'ny devoly ianao ampy izay ny nanam-pitehy ny otanao mitenena amin'ny tendrombohitra io mantsy ho Jesoa dia hikisaka makany an-dranomasina eo mivavaka ny sasany dia hoe Jesoa akizao le tendrombohitra ianao no nasainy nanisaka izy ndray nangatahanao izy efa nidina taty efa teo amin'ny hazo fijaliana efa nakisany mba amin'ny otanao mba anjaranao ndray mamindra ny tendrombohitra nge ny asaina findranao fa tsy ilay vodina tendrombohitra ngeza be iny ny tendrony ihany no akisaka nandray le famakina soratra masina tsy mitovy raha io akaratra io zany ny asainao afindra daholo le tendrombohitra ray manontolo akaratra ray manontolo mba le vodina tendrombohitra niova mba amin'ny CP6 satria raha mivoaka any zany hoe akaratra no le tendrombohitra fotsiny dia tsy miova ny karta tian'Andriamanitra hitranga ao anatin'ny fiainanao zany zanako raha pitsosika ny resaka indray ny atao hoe fitiavana mihary sy fitiavana mihira fitiavana mihary sy fitiavana mihira hivavaka isika tia dia tianay tokoa ianao Andriamanitra ao mitiavinao fatratra izahay tsirairay na dia olombelona mpanota tsy mendrika akory aza fony mbola mpanota izay dia efa maty Jesosy zanakao hamonjy anay mafy zany kanefa niaretanao ary tsy mijanona tamin'izany fa no arinao ho lasa zavaboary vaovao olom-baovao izahay tsy hoe nareninao fotsiny fiainanay fa namorona anay mba ho mpideranao ndray ianao Jesoa ianao ilay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray mivavaka ao anay mifona ao anay
makasitraka anao ray. Ianao maty teo amin'ny azo fijaliana, nandatsaka ny ranao, nanadio anay ho afaka amin'ny otanay rehetra. Dia rainay sy ankalazainay koa. Saotra fanay masina ny amin'ny fampianarana izay niraisinay hatreto. Na zaza izahay, na ankizy, na tanora, na olon-dehibe, dia samy tarianao fanay masina. Hazo anjara izay tsiraray avy ao anatin'izao herinandro ny fianakaviana izao. Dia tena feno hery hamakivaky taona ray manontolo mihitsy. Eny tsy taona ray manontolo ihany, fa mandraverinao Jesoa eny amin'irony lanitra. Makasitraka anao zay. Ataovy lehilahy sy vehivavy mpankatoa ka manana fiainana, manana trano, na orina teo ambony vatolampy, ka ninina mety fofofon'ny rivotra, sy ny rano mamely ny fiainanay. Tsy rava ny tranonay, ny tokantranonay, ny ankohonanay. Saotra Andriamanitra ray. Ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Ny hira fafito amby telopolo amby dimanjato ny andiny fahatelo aorian'ny tsodrano. Era-mitsangana sika. Tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tonona amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika. Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy tompontsika, izay nahary antsika ho olom-baovao any hitardalana antsika amin'ny fanahy masina. Ka ho mpideran'Andriamanitra isika, na amin'ny teny na amin'ny asa, eny hatramin'ny eritreritra aza, ho voninahitr'Andriamanitra ray. Amen. Andriamanitra ireriany any eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Bonne nuit. Merci.